tsy nikely soroka tamin'ny famonjena vona ihany koa ny sampana mpamonjy voina tety Tsaralalàna tamin'izao fiatrehana ny fetim-pirenena izao misy ny tatitra avy amin'izy ireo. Fiarabazy iray no nirehatra teny Ambotorohatra ny aliny 2020 jona lasa teo manodidina ny tambre maraina. Mbola tsy fantatra mazava marina ny zavanitranga na no inona natao nalozan'ny tranga ity anankiray ity. Court-circuit kosa no nitranga teny Ankatso omaly 2020 jona. Tranga mitovy amin'izany ihany koa no nitranga teny amin'ny Tsimbazaza tokony ho tamin'ny 12 ora sy 13 minitra. Ano teny Anosivavaka tokony ho tamin'ny 12 ora sy 7 minitra. Nirotsaka tsehatra kosa ireo mpamonjy voina avy any amin'ny pompier tety Tsaralalàna ny 20 jona tamin'ny 12 ora sy 13 minitra teny Tsimbazaza. Tranomainy no novonjena teny Ambohitsoa Akazolafa tamin'ny 3 ora maraina androany 20 jona. Olona ray tsy natsiaro tena no navotana teny amin'ny totobatina Taninarenina ny 20 jona ary olona ray hafa no navotana nandritra ny matso izay notanterahana teny Mahamasina ka nalefa teny amin'ny hôpitaly Agirainy Ampefiloha. Tranjo iray kosa no nirehatra teny Mandroseza androany ary voafeny afo. Ireo no tatitra voaray avy amin'ny mpamonjy voina na pompier etsy Tsaralalàna nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena.